Faly miaraba antsika rehetra ny tena koriavako malala. Ankehitriny dia maniry ampanahana any anao izao fampianarana izao. Aza avela hangalarin'ny fahavalo ny fifaliana sy ny fiadanana izay efa nomen'ny Tompo anao rehefa manana an'i Jesoa Kristy ianao. Aza avela hangalarin'ny fahavalo dia voly sy ny satana izany, ny fiadanana sy ny fifaliana izay efa natolotra Jesoa Kristy anao rehefa nandray azy ianao. Izany indray no lohatenin'ity fampianarana ity ravako malala. Rehefa tato an-dakozia dia nieritreritra zavatra maro dia tonga tao an-tsaiko ny mety hoe fahoriana entin'ny kristianina. Mety misy mihitsy ihany tena mahatsiaro tsy mba manam-pifaliana, tsy mba manam-piadanana. Mety ilay olona tena tiana be, tena mamy be, manafotoana, manao zavatra mankarary ny fosiny ao anaty, dia tena tsy mba manam-pifaliana mandritra ny fiainana mihitsy ao anatin'ny tontolo andro na fotoana maharitra raha tsy hoe efa mety hoe manana fandraisana tsara indray ohatra amin'iny olona izay tena mamy sy tena tiana be iny. Dia teny aminao ny Tompo ry afaka fa ny fifaliana sy ny fiadanana efa natolotra anao isan'andro ary tsy misy mihitsy ny condition hoe rehefa milamina tsara ny fiainanao na rehefa tsara be mihitsy fifandraisanao amin'olona rehetrarehetra vao misy ny fiadanana sy ny fifaliana. Tsy ny teny izany ny Tompo ry afako fa hoy izy eo amin'ny Jaona 4:7-20 amin'ny anaran'i Jesoa Tompo ny teny: fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao ny fameko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Ny olana dia izao ry afako ary tena mahazo tsara izany mihitsy ny tompontsika dia izay mahatonga anazy mampanao ahy ity audio ity, mampatsiahy antsika indray ary mampianatra antsika indray hoe ohatry ny ahoana izany fandraisana ny fiadanana efa natolony izany. Matetika antsika ry afako dia mametraka ny fontsika amina zavatra anankiray na amin'ny olona anankiray dia rehefa manafotoana antsika iny olona iny izay tsy fananiny ihany koa fa mety hoe na esan'ny fahavalo izy hanafotoana na koa mety vizaka ny sainy dia tsy fananiny. Dia rehefa tafotoana amin'iny tsika dia tena ohatran'ireny tena diso fanantenana be ireny. Ny sasany ara mety hamofo mihitsy satria ohatran'ny hoe tsy hampozina teo dia ahoana ary. Ravako malala voasoratra ny eo amin'ny Jeremia 7:5 manao hoe: izao ny lazain'i Jehovah, ho vohozina izay olona matoky olona sy manao nofo sandriny. Jereo sao dia hoe iny olona iny zavatra iny no antom-pifalinao. Raha izany dia ahitsy io. Jesoa irery ihany no antom-pifaliana ary izao ry afako tsy mbola mandiso fanantenantsika mihitsy io Andriamanitra io. Ary izy efa niteny hoe raha mbola isy koa ny farany dia tsy foana ny fanantenanao. Mety misy zavatra ny tenanao tena tsara, mivavaka isan'andro ianao ohatran'ny tsy misy mipoitra mihitsy. Tsy foana izany ny fanantenanao raha ohatra ka zavatra tena araka ny sitrapon'Andriamanitra no angatahanao. Mety mangataka ianao ohatra ho an'ny zanakao na ho amin'ny vadinao na ho an'ny manodidina anao tena tianao ny ovany fo ohatra. Fa tsy tonga mihitsy ilay izy dia tady hamoy fo ianao. Tsy foana ny fanantenanao ry afako raha mbola isy koa ny farany. Tsy foana ny vavakao fa tena araka ny ampianarin'ny Tompo ahy foana ny vavaka dia tahaka ny hoe godotô izay tatazan'ny anjelin'Andriamanitra anatina siona zinga. Dia iny anasany isaky n'izay feno iny dia anasany an'ilay olona
amin'ny falitony rehefa madio eny olona iny dia tanteraka izay ny fanasitraniny. Tsy raraka ny tany ny vavaka izay atsanjatra isika ry havako malala. Tsy raraka ny tany ny vavaka tsara araka ny sitrapon'Andriamanitra izay ataontsika. Ary miteny aminao ary havako raha tsy hitan'ny masonao ary ny fiovam-pony eny olona iny dia miova foana eny olona iny. Tsy foana izany ny fanantenanao hoe raha mbola misy koa ny farany, raha mbola misy koa ny farany. Dia aoka Jesoa Kristy Tompo no vatolampintsika araka ny eo amin'ny Salamo 4:220 azafady. Fa tonga fiarovana avo ahy Jehovah ary vatolampy fialofako Andriamanitra. Manovoza fifaliana amin'ny tompontsika efa natolony antsika izany. Vatolampy izy, afaka ianteherana izy ry havako malala. Aza mamoy fo mivavao ny olona io fa izy koa nge mampalahelo izy koa nge tsy mahafantatra an'izay mety sy tsy mety fa isika manana Jesoa Kristy nefa ampianarin'ny Tompo ao aminy manovy fifaliana araka ny teny Paoly amin'ny Filipiana 4:1-4 mifalia mandrakariva amin'ny Tompo. Hoy izao indray hoe mifalia. Tany an-tranomaizina ny apôstôly Paoly nahoana izy mbola manana izany fifaliana izany satria tsy anteriny amin'ny inon'inona, tsy anteriny amin'ny situation misy azy, tsy anteriny amin'ny olona akaiky azy fa ianterany amin'ny Tompo. Ary ny Tompo dia eo anirantsika mandrakariva, mampahery antsika, manohana ny sandrintsika. Ekeko tokoa ry havako fa indray misy zavatra atao tsy rariny, manome fitiavana be dia be tokoa ngamba ny sika. Fa ny asetran'izay ohatra ny tsy rariny, tsy maninona izany ry havako tsy maninona izany fa manao zavatra tsika ho an'ny tompontsika rehefa izay raha teo moa ataovy tahaka ny manao zavatra ho an'ny Tompo. Izay ny tenin'ny Tompo. Ataovy amin'ny mpitiavana foana fa tsy foana izany. Any amin'ny Tompo no valim-pitiantsika. Ary izy efa niteny hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoki. Izao ifanary izao tontolo izao. Mpandresy miaraka amin'ny Tompo sika ry havako amin'ny Jaona 20 izy teo 7:30 mahereza sy mahatanjah. Averimberin'ny Tompo foana io fiadanana io efa misy 50 mahery io ao amin'ny testameta vaovao fotsiny tamin'ny Tompo nitsangana tamin'ny matsy talohan'izay izy teny fiadanana foana. Raiso ry havako aza vela isy angalatra, aza vela mitraka mandrakariva, mifalia mandrakariva. Fa raha mbola ny Tompo ny anteheranao dia tsy foana akory ny fikelezanao hainao amin'ny Tompo ary feno foana ny fifalianao. Dia mahereza sy mahatanjah ry havako malala. An'Andriamanitra ry ranony voninahitra. Aleluia. Amen.